Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Tsy misy lanjany mpitondra raha toa ka tsy ao ankilany na ao ambadiny ny vahoaka malagasy. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy avokoa ny zavatra ataony rehetra, indrindra ny findramam-bola. Tokony ho sari-piaro amin'izany ny vahoaka malagasy. Ny andindin'izay ho hitanao ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanatsoa. Lasa sorona ny vahoaka malagasy manoloana ny fikarakarana sy ny fandraisan'ireo fihaonana tapo maromaro eto Madagasikara amin'ity taona ity. Tsy misy tombontsoa mivantana amin'ny vahoaka nefa izany. Any ivelany, pôlisy vavy roa no naratra ny sabotsy teo tao a Charleroi, Belgique, nandritra ny famonoana kasain'ny olona iray ny kika hoe Allah Akbar, efa mandeha ny fanadihadiana. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovaon'ny Kolo TV hatramin'ny farany. Tsy misy lanjany ny mpitondra raha toa ka tsy ao ankilany na ao ambadiny ny vahoaka malagasy. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy avokoa moa ny zavatra ataony rehetra, indrindra ireny findramam-bola ireny ka tokony ho sari-piaro amin'izany ny vahoaka malagasy. Arao ary ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanatsoa. Tsara ny mahazo vola avy amin'ny mpampiasa vola. Saingy tsara lavitra kokoa raha toa ka fantatra ny ampiasana izany. Ary raha tsy afenina amin'ny vahoaka malagasy ny fitantanana ny trosa. Re matetika tato ato fa niasa tsara, niasa mafy ny mpitondra nahazona ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Tanjona ve niazona trosa sa ny fanamboarana foto-drafitrasa ilain'ny vahoaka sy ny fampiakarana ny fari-piainana no tena ilaina? Na dia midoka tena toa omby asy aza ny mpitondra tamin'ny nahazona io vola io. Hita sy tsapa fa mbola tsy mahatokony mpitondra velively ny mpampindram-bola. Ny antony, mbola tsy tapany voalohany amin'ny volana indramina no nomeny. Vao $570 tapitrisa no nomen'ny mpapindrana amin'ny vola mitentina $700. Ampy ampiadanina ny vahoaka isam-paritra ve izany? Tsy avy hatrany ny valiny. Amin'ny fiainan'ny firenena iray, tsy misy dikany akory zany vola izany. Raha atao ny fampitana tsotsotra, io vola $570 tapitrisa io dia mitovy amin'ny vola tsy ampy tokony hiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny etra isan-karazany. Mitovy amin'ny vola nindramo matamsinoa anamboarana ny lalana ny mampifandray ny vato amin'ny tanàna n'Antananarivo. Amin'izao akatoko ny fandraisana ny fihaonam-ben'ny tany teny frantsay izao. Fampitahana mampametra mpanontaniana. Ny trosa anamboarana ny lalana ve no lafo sa ny vola nindramina tamin'ny FMI na ny Fonds monétaire international ny kely? Efa natsidika teo fa mbola tsy mahatoky tanteraka ny mpitondra vola ny mpampindram-bola. Ny antony, ny ambin'ny vola dia omena isaky ny enim-bolana rehefa avy mandalo fitsapana ny mpitondra sy ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny. Ny tsy faiza mitantana sy ny kolikoly tsy mety fongotra ny mahatonga izany. Betsaka ireo trangana kolikoly nivoaka isan-gazety hitan'ny IGE na ny Inspection Générale de l'État nefa tsy misy fepetra entitra ny raisin'ny mpitantana. Betsaka ny trangana tsy faiza mitantana izay nolazain'ny FMI nefa tsy nisy fanarenana natao. Ohatra amin'izany ny tsy fisian'ny appel d'offre ouvert ao amin'ny jirama amin'ny fandefasana tolobidy fa dia marché de gré à gré avokoa no misy ao. Rary ny arak'izany raha toa ka tantanan'ny FMI ohatry ny zazakely miana mandeha ny mpitondra amin'ny fitantanana ny vola nindramina satria izy no napindrana. Sao de very anjavina any anaty kaontim-bolan'ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy fotsiny ny vola fa tsy misy fiatraikany any amin'ny vahoaka latsaka katerena.
raha izany no mitranga ny mpitondra miha manan-karena traniny izay sady mikendry ny andresy amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka. Ny mahantra dia mimahantra hatraniny ary ireo sokajy anelanelany dia ho tsetsafina hatrany amin'ny fandoava-ketra. Ankoatra ny mpamatsy vola, rary ny raha mangataka, manery ary raha ilaina mangarahara ny vahoaka malagasy. Inona avy no ampiasaina ny vola? Iza ny manao izany? Manao ahoana ny tolobidy? Ohatrinona ny vola narotsaka? Taiza, firy ny ambiny? Raha tsy misy mangarahara, dia ho zava-poana avokoa ny vola rehetra indramin'ny mpitondra amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Mila mandray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena ny vahoaka malagasy. Mila saro-piaro amin'ny fananany, indrindra mila manery ny mpitondra anao tatitra amin'ny fintantanana ny raharaham-pirenena. Ny antony, amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no iasan'ny mpitondra, amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no itrosan'ny mpitondra, ary ny mampalahelo dia toa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no misy volam-panjakana very anjavony ataon'ny mpitondra. Manjary lasa sorona ny vahoaka malagasy manoloana ny fikarakarana sy ny fandraisana ireo fionana an-tampony maromaro eto Madagasikara amin'ny taona ity. Raha nambaran'ireo mpanao politika izay nanaovana fanadihadinina tsy misy tombotsoa mivantana amin'ny vahoaka koa izany izo rakotondrina. Sarotra ny toetra raha ankehitriny indrindra momba ny fandraisan'i Madagasikara ny fionana an-tampony firenena amin'ny teny sy mampiasa ny teny frantsay. Adininy mpitondra tanteraka ny fiainan'ny vahoaka malagasy manoloana ny fikarakarana io fionana an-tampony io raha ny nambaran'ny avy amin'ny antoko Arma. Efa nambaran'ny antoko Arma tany am-Pendohana nisy fanontaniana napetraka mpanao gazety tamiko ny anay tsotra ny fanaovana francophonie tsy isy idirany raha politika aloha raha ny tena marina. Fa raha ohatra ka misy zavatra mitranga ito amin'ny firenena tsy mampilamina ny fiainan'ny malagasy dia eo ndray fanontaniana hafa zay dia tokony apetraka indray zany fanontaniana hoe vahaolana indray ve io na primordial indray ve io satria sahirana ny firenena zao raha mijery anie le resaka francophonie hitanareo tsara fa ny fananganana an'le trano ery amin'ny Digueria dia miantona fa misy trano be ry vato mandeha tsara. Za moa eny no mipetraka dia hitako tsara. Dikan'izany misy mikimaky politika eo, misy zavatra atao ampidirana vola any am-paosiny ny olona izay mitantana ny firenena fa tsy any am-paosiny ny vahoaka malagasy. Eo anie ny manahirana amin'ity raha ity ka raha izay ny hitondrana azy dia samy teny indray ny Arma hoe tsy tokony atao io satria afetsifetsena betsaka ao anatiny. Etsy ankilan'izay lasa toy ny takalonaina ireo vahoaka malagasy amin'ny afitsiky ny mpitondra amin'ny fikarakarana ireo fionana ireo, hoy kosa ny avy amin'ny antoko Arika. Manjary atao takalo amin'ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa ny tanindrazana raha tsy iresaka afa-tsy ny fitrandrahana somamanina isika, hoy kosa ny avy amin'ny Arika. Francophonie dia tsy ratsy. Fa ny sommet de la francophonie tsy tena hitan'ny vahoaka tombony. Meko ohatra fotsiny nareo ohatra hoe misy ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tena sosialim-bahoaka zany na ny essence miakatra na ny fanafody miakatra, ny karazana PPN miakatra. Eny fa na dia io charbon ampiasain'ny vahoaka malagasy io aza miakatra tsy mahita vahaolana ny fitondram-panjakana. Izy tsy mahita vahaolana io nefa maika amina karazana sommet ohatraohatran'ireny izay andaniana miliara maro ny lany ao anatiny ao. Nefa le vahaolan'le vahoaka malagasy tsy le francophonie ho any ratsy aminay fa aminay le fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ny tokony priorité ary eto izay dia tena malahelo mahalala fa ny fanaovana an'ireny lalana izay ataon'ny sinoa ireny misy takalony ao ambadika tahaka ny hoe fitrandrahan'ny sinoa izay tsy mazava amin'ny vahoaka akory inona ny contrepartie an'le fitrandrahana. Aminay zany tsy ny sommet akory ny vahaolana sommet francophonie fa ny fitsinjovana mihitsy inona le tena sosialim-bahoaka. Raha ny zava-misy momba ny fikarakarana ny fandraisana ity fionana an-tampony ity hatreto, mbola hita sy tsapa ho mihisatra ny asa momba izany. Lehibe loatra ny elanelany eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena eto Madagasikara ka mampisy ny fiantraikany eo amin'ny toe-karena malagasy. Raha ny fanadadiana nataon'ny mpahay toe-karena iray mivangongo amin'ny 500 ny mponina monja ny harena eto amintsika. Zorakotondrinatra. Olana mipetraka hatreto ka tsy mampiainga ny ari-karena ny tsy fiparitahan'ny fampiasam-bola amin'ny ankapobeny eto Madagasikara amin'ireo vahoaka malagasy rehetra. Mijanona amin'ireo manam-bola vitsy anisa ihany ny fampiasam-bola ary mampitombo ny elanelany eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena. Le manan-karena sy ny mahantra zany tsy mitovy mihitsy ny tena marina. Manana ihany, mahantra ihany. Inona no mety mahatonga amin'izay tena hoe
mahatonga le falavirana raha amiko aloha za hoe manokana mieritreritra manana zany amin'izao fotoana zao manana foana fa mahantra eny foana nelanelana misy eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena tena lalina be mihitsy ary sarotra be mihitsy ny fanakekezana satria tsy misy tsony ny eo fa na mahantra faran'izay mahantra ny malagasy na tena manan-karena faran'izay manan-karena. Ny tany zany raha vao misy resaka fiovaovany zavatra fitondrana ohatran'io zany dia tsy maintsy misy foana inflation, misy foana zany ny fihinan'ny sandam-bola. Raha vao misy ny fihinan'ny sandam-bola mazava loatra zany fa mitombo mantra. Amin'ny zavatra ohatran'ireny manko dia misy ny atao hoe nouveau riche, misy ny nouveau pauvre. Ny matetika aty amin'ny tany ohatrantsika izao nouveau pauvre mipetsaka ary be dia be io. Dia dikan'izay zany le olona efa mahatrehitra, le olona efa manana ihany zany mihamanana. Pahay toe-karena ary auditeur amin'ny norme internationale maro toy ny certification ISO i Rakotomanjaka José ho azy mivangongo amin'ny olona vitsy anisa ampahany betsaka amin'ny vola eto Madagasikara ka mahatonga ny fahantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy maro anisa tahaka izao mahazo antsika amin'izao fotoana izao. Tsy voazara aratrariny ny fiarekarena fa 500 ny olona no atao hoe sitraka ny 700 ny arena dia tsy maintsy tonga eo amin'le fanjevona ihany zany dia izay zany mahatonga le olona ny arakarentsika zany aloha amin'ny ankapobeny dia zara raha ohatra mahafehy ny fitombon'ny mponina io zany ny tsirairay amintsika zany azo atao hoe mesahirana. Ny fandrefesana azy faharoa ihany koa dia taloha resaka hoe $2 isan'andro no andrefesan'ny sehatra iraisam-pirenena azy hoe mahazo an'izany hoe zao fanankariny zareo $2 izy dia lasa tafakatra ny amin'ny hoe mihoatra 700 malagasy tsy mahatratra an'io $2 io. Ka raha ny eto amintsika zany zao amin'ny ankapobeny tao anatin'ny taona maromaro dia isaky ny mba miezaka hoe miakatra kely le arakarena dia tratran'ireny atao hoe fanjevona eo amin'ny sehatra politika ireny tsika. Eo imason'ny sarababem-bahoaka sy ny mpanara-mason'ny fiainam-pirenena mijanona ho kabary ambony vavahady ihany hatreto ny kabary maro ataon'ny mpitondra fanjakana momba ny ady amin'ny fahantrana, ny vahoaka mijanona ho mahantra hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ray amin'ireo azo mora volena aingana ny volontsangana ary manatsara ny tontolo iainana ihany koa izy ireny. Hatreto anefa tsy mbola maro toerana ny tsenan'ity azo ity eto amintsika ary olana maro ihany koa mbola sedrain'ireo mpamboly. Fanadadiana Mikael Ramallah. Mifidy tany ny volontsangana ary saika manirina aiza na aiza. Maro trandrahana ny sy mora maniry ihany koa no izy azo ampiasaina avy hatrany afaka 3 taona monja raha ampitaina amin'ny azo hafa izay 5 taona raha kely indrindra araka ny fanazavan'ny mpamboly volontsangana. Raha ny fanadihadiana ny fototra volontsangana iray dia azona volontsangana 70 taona eo. Ny famadiana azo fanaka no maro mpanao eto amintsika. Ho an'ity mpandraraha sy mpamboly volontsangana ity, olana maro no mbola sedraina amin'izao. Misy ny lalam-barotra saingy tsy tonga any amin'ireo mpamboly mivantana ny tsena. Nge misy fa le itsika eto Madagasikara mihitsy zany no mbola sarotra le mamaly an'le tsena. Communication antsika mihitsy ny tsy ampy ohatra hoe misy atelier ohatra any andafina, misy resaka showroom dia tsika zany ohatrany hoe tsy afaka mandeha mihitsy eo amin'le resaka ara-bola sy ara-pitaovana. Resaka ohatra zao misy zavatra atao ohatra any Milan dia le vola zany tsy ampy andefasana entana, tsisy koa ny fampilazana, tsisy ny communication dia ohatrany hoe samy zay any zany dia ny olona zany le artisan tena artisan zany ohatrany hoe tavela fa le olona le mpanera no mampiseho ny zavatra atao any zany. Tsy indresaka volontsangana ihany no isin'ny olana io fa saika manerana ny asa tanana rehetra. Mbola mijanona eto aterana ihany hatreto ny akamaroan'ny tsena ataon'ireo mpandraraha amin'ny volontsangana. Ho azy ireo mahalany volontsangana eo amin'ny 500 isa-taona izy ireo amin'ny famokarana fanaka toy izao izay miankina amin'ny komandy ihany koa izany. Dingana maro no atao hatongavana azo fanaka toy izao. Maharitra 20 taona kosa izy ireo rehefa mivadika fanaka. Isan'ireo azo manatsara ny tontolo iainana ny volontsangana ary tokony atao haingana ny fambolena azy eto amintsika.
nanomboka tamin'ny 2009 zany vao nanomboka nanao an'le fambolena bambo fa tsy dia tena mbola tena ao vaogo loatra le izy dia eo zany hoe tokony anana anjara andraikitra mihitsy ny fanjakana na ohatra fotsiny ary hoe reny fambolena isa-taona reny a tokony atsofoka ao ny fambolena bambo satria mora maniry faran'izay angana raha 3 taonany azy a 5 taonany ny hazo vao azo trandrana 3 taona nefa ny bambo dia efa azo trandrana tsy vitan'izay fa raha mamboly ray ianao dia eo amin'ny 70 farafahakeliny no azonao zany afaka 3 taona ny resaka environnement a izy mitroka carbone bebe kokoa izy zany hoe 30 fois plus de carbone par rapport amin'ny hazo. Raha ampitahina amin'ny firenena vahiny izay mifototra amin'ny fambolena volontsangana mbola lavitra ny misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao, manoloana izany efa misy niezaka ataon'ireo mpamboly saingy tsy ampy izany. Fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana no andrasan'izy ireo mba ampivoatra ity sehatra iray ity. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia polisy vavy roa no naratra ny sabotsy teo tao Charleroi Belgique nandrindra ny famonoana kasain'ny olona iray izay nikika hoe Allah Akbar efa mandeha koa moa ny fanadadiana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Polisy vavy roa no naratra mafy tao aorian'ny famonoana nataon'ny olona iray teo anoloan'ny komisera iray tao Charleroi Belgique ny sabotsy teo. Nikika hoe Allah Akbar ity lazaina hoe saika anao asa fampirorona ity. Namoaka antsy be avy tao anatin'ny kitapony ity farany ary saika hamono ireto polisy vavy roa ireto. Polisy iray niaraka tamin'ny ireo roa ireo no nitifitra azy avy hatrany rehefa nahita ny zavatra nataony. Naratra mafy izy tamin'izany ka tsy tanan'ireo mpamonjy vona ny ainy. Ny iray tamin'ireo polisy vavy no tena vomafy ka nahiditra hôpitaly aingana satria tratran'ilay antsobe ny tarehany. Ny iray kosa voasafon'ilay antsobe fotsiny. Efa tsy misy atahorana intsony koa ny ain'izy ireo. Raha ny firazan'ireo tompon'andraikitra any an-toerana koa dia mbola tsy fantatra hatreto ity mpanao asa fampirorona ity ary efa nanokatra fanadadiana momba izany koa ny fitsarana. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovaontsika izao arina izao nankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako manome fotoananao amin'ny manaraka indray soavamandry tompoko. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tris en serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.